Ivavakisika Jehoandriamanitra iray eo manoloana ny loza izay miatra manerina an'izao tontolo izao, miaina ao anatin'ny tahotra sy ny ahovo, ny fakeviana ny vahoakanao, ohatra ny fandringanana sy ny fahafatesana, miaopapana. Tsapanay tompo fa vokatry ny fiodinanay mahatonga izany rehetrarehetra izany, kanefa mady izany arany zavatra mitranga, tsy hainay ny tsy hisaotra, hidera, mankalaza ny anarana ny alehiben'ny famindram-pona ka mbola nomezanao anay tombonandrom-pahavelomana ho tratra zao pasika fanavotana izao, izay tsy tongatonga ho azy fa nomenao tompo mba hitondra famonjena ho anay tsiraray avy. Mangataka ny fanahinao masina mba hiasa ty anatinay amin'ny sambatan'olona tsiraray avy, nanokatra ny fomba mampanahana ny olona mba tonga azy ho tonga ny fanolova-tena tanteraka, ka handray fanapaha-kevitra hiala amin'ny faratsiana, fa iray fo iray saina hitaraina aminao tompo, mba mindrano fo ka mba ho pasika tena hitondra fanavotana ho anay zao pasika nomenao izao. Fanahinao masina nanokatra ny fomba mampanahana tsiraray avy tompo, mba hanana fanaitretena ka mpandefitra ny ampipon'ny olona, atonga azy andady eo anatrehanao tompo, satria na dia eo ary niezaka ataonay hidivana amin'izao loza miatra izao, raha tsy ianao miditra mitseritra dia zava-taon'izany rehetra izany. Anatin'izao fampahirezana ny olona izao, atao fitsapany tsiraray avy tompo fa tsy lavitra ianao, vonona ny hamonjy ianao, raha mpitomboiny finoana ty anatinay ity, mba tsy hatonga anay ho kivy fa natena mandrakariva ny famindramponao, dia mitenena ary Jehovah fa miaino ny mpanomponao, ny anaranao Jesosy, amen. Dia amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao, ary faliko ny rahabantsika tratran'izao pasika lehibe izao, izay pasika fanavotana nomen'Andriamanitra antsika, inoantsika ary anatenantsika ny famonjeny, anehoany ny fahagagana mba hitondra fanasitrana fiarovana tanteraka ho an'ny sambatan'olona tsiraray avy. Ety am-piandohana dia te hisarika ny isaitsika amin'ny famarinana anankiroa izay tsy azo lavina, verimberina manerana an'izao tontolo izao, ny fampitandremana mahakasika n'ity valana aretina, loza miatra manerana n'ity zao tontolo izao ity dia ny coronavirus. Na inona te mpanahin'ny olona, firehana izay ananany, na ara-politika na ara-pivavahana, na mino an'Andriamanitra na tsy mino, ekeny zao tontolo izao, fa misy io valana aretina io, tsy mifidy asiana io, fa mamely ny olon-drehetra hatramin'ny madinika ka hatramin'ny lehibe, na manam-boninahitra na manan-karena, na inona te mpanahin'ny olona saranga misy azy, mino tanteraka mihitsy ny olona hoe fahavalo iraisana io, ary samy mandray fepetra mba hoedivana amin'izany. Famarinana faharoa izay tiako hisintomana saitsika dia ny fisian'izao pasika zao, men'Andriamanitra antsika mba ho fanavotana, hidinan'Andriamanitra tsehatra hanavitra antsika manoloana zao loza miatra izao. Tsy afaka misaraka ireo zavatra anankiroa ireo, satria raha mba mametra-panontaniana kely fotsiny tsika dia ho tonga saina raha mieritreritra hoe nanenina zao valana aretina zao na zao loza zao, tsy mitranga tao aorianan'ny pasika fa mitranga mialohan'ny pasika. Misy antony manokana izany zavatra rehetrarehetra izany, ary tonga amin'ilay tenen'ny mpaminany hoe za mahalala ny hevitra hieverako anareo dia hevitra tsy hatonga loza ozy fa hitondra fiadanana. Avelan'Andriamanitra hitranga zao mba ohatra mipetra tsofina manerana n'ity zao tontolo izao ity, mba ahafahan'ny olona miverina tanteraka amin'Andriamanitra ho tonga amin'ny fibebahana, satria tsy afaka miresaka fanavotana mihitsy tsika raha tsy misy loza, ary izay ny tantaran'ny pasika.
tian'Andriamanitra hiverina amin'ny laony ny olona, hiverina mba hitadidy sy hiaina na dia ampahany fotsiny ary ny zavatra mitranga teo amin'ny zanak'Israely fony izy baby tany amin'ny tany Egipta, tao anatin'ny fahoriana lalina mihitsy nitaraina ny famonjen'Andriamanitra ary niditra tsehatr'Andriamanitra nitondra fanafahana ho an'ny zanak'Israely tao amin'izany Pasika zany. Zay zavatra anankiroa zay tsy maintsy nambara tamintsika ary ny mahavariana dia ity zavatra ranofo io arety mandoza manjoa an'izao tontolo izao io mino zany ny olona fa ny famarinana tsy azo lavina kanefa ataon'ny olona tsy rambana dia ny afatr'Andriamanitra indrindra manoloana ny fanavotana izay ataony ao anatin'ny Pasika. Mety ho gagantsika mbola voalaro be ny andro kanefa miarabantsika tratry ny Pasika satria raha ny tantaran'ny soratra masina ny dinihana Andriamanitra no nanome ny volana biba tamin'izany vanim-potoana izany, volana ara-baiboly, ary ny fahaefatra amby folo ny volana Nisanina ny voatendrin'Andriamanitra fa Pasika izay hitondrana fanavotana moahana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta. Ary rehefa jerevana ny fanitsiny izay fanisan'andro ara-baiboly sy ny fanisan'andro gregoriana zay 9 avril 2024 androany fa mifanitsy indrindra ny fahaefatra amby folo ny volana Nisanina ara-baiboly zay no Pasika isin'ny famonjena sy ny fanavotana ataon'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Zany indrindra no mampiseho ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra, navelan'Andriamanitra hifanandrify ny loza sy ny fanavotana satria tsy afaka miresaka fanavotana mihitsy raha tsy tafiditra ao anatin'ny loza ny zanak'olombelona, ary ny fanavotana na inona ezaka ataontsika raha tsy Andriamanitra miditra an-tsehatra zava-poana ny zavatra rehetra. Dia sarika an'izay amin'ity anio ity raha azo atao ireo olona ho antsika fiangonana, ho antsika na dia mbola tsy natsapa mivavaka azy fa tena manandanja lehibe ty Pasika ty fahaefatra amby folo ny volana Nisanina ity zay lalàna sain'Andriamanitra ho tandremana. Raha mba mijanona ho tokantranotsika miray fo miray saina mitaraina ao anatrehan'Andriamanitra indrindra ho antsika eto amin'ity firenena malagasy ity fa manandrama amin'ity Pasika ity satria tena miandry fanetretena amintsika Andriamanitra fampandeferana ny ambotoantsika na inona toerana misy atsika. Raha mba misy fotoana kely fotsiny ka mavita mba mivady anina tsika androany, mavita miankohaka mitaraina eo anatrehan'Andriamanitra hivavaka amin'ity firenena ity, mino sy matoky fa tsy mandangy Andriamanitra fitondra fanavotana any fahagagana amin'izao firenena malagasy izao ka ho afaka ny amin'ny loza isika ho arovan'Andriamanitra ny amin'ny loza zay mampikaikaika amin'ity izao tontolo izao ity. Dia hitantara kely aho ny zavatra mitranga tamin'ny Pasika voalohany satria izao zavatra mitranga manerina n'izao tontolo izao dia vavan'Andriamanitra miteny amintsika mba hahatonga antsika hiaina na dia ny ampahany kely ary ny amin'ny Pasika tamin'izany vanim-potoana izany. Ny famarinana ao anatin'ny Pasika dia fanavotana tamin'ny alalan'ny fahafatesan'ny zanak'Ondry tsy misy kilema. Raha ho antsika kristianina ny fahamarinana dia tsotra ihany. Ny Pasika tsy fahatsiarovana ny tsanganan'i Kristy tamin'ny maty fa ny fahatsiarovana ny fahafatesany na ny lorany miainy teo ambonin'ny hazofijaliana mba hahatonga fanavotana ho an'ity izao tontolo izao ity izay mino na dia vita raha ny famonjena tsy izao tontolo izao angeny mandray ny famonjena ary sahako ny miteny eto famitahana ny vaokan'Andriamanitra fotsiny na milaza fa efa voavonjy ny kristianina, tsy mbola voavonjy izany isika, ny famonjena no efa vita fa tsika tsy mbola voavonjy fa manoro hevitra atsika Andriamanitra, manoro lalana atsika mba hizorantsika amin'izay lalam-pamonjena izay fa raha manaiky ny fiepetra taky ny tenin'Andriamanitra tsika dia ho vonjena izay miantony hivavahana hoe mandrehitra ny tombon'androm-pahavelomana omen'Andriamanitra atsika dia mba hizotra amin'izay lalana soretan'Andriamanitra izay isika
ary anisan'ny famarinana anankiray na dia tsy ekeny be sy ny maro azy indraindray mahatonga adevitra na dia onevon'ny kristianina ny pasika fanavotana fa 7 volana anisany nanaonao tokoa moa tamin'izany vanim-potoana izany teo amin'ny tany Egipta fa baby tao ny zanak'Israely ary nanadino an' Jehova nandritra ny fotoana ela 300 taona tsy nahatsiaro an' Jehova satria ny adakada natao mbola tsy nisy ny fampahoriana nataon'ny Egiptianina mbola mpinamana tsara mihitsy ny zanak'Israely sy ny Egiptianina tamin'izany vanim-potoana izany vokatry ny fankasitrahan'ny Farao any Josefa izay nomen'Andriamanitra fahalalana ka mitondra famonjena ho an'ny Egiptianina na dia nisy arany mosary tamin'izany vanim-potoana izany rehefa natsapa fa niadakadana ny zanak'Israely satria valosoa nataon'ny Egiptianina tamin'ny zanak'Israely noho ny amin'ny Josefa nahatonga azy tafajanona tao amin'ny tany Egipta dia nanjary adino Jehova Andriamanitra ilay nitantana azy inona nefa ny zavatra mitranga taty aoriana vokatry ny fiodinany zanak'Israely izay dia nanjary nampahorian'ny Egiptianina ny zanak'Israely ary izay fampahoriana izay avy amin'Andriamanitra tsy Andriamanitra akory ny mampahory fa ny fanadonana an'Andriamanitra mahatonga ny fahoriana anika tonga ny loza maro isan-karazany fampahoriana ny zanak'Israely nampanaovana asa terivozana nisy ny maty tamin'izany vanim-potoana izany raha ny tantara tao Egipta tsy ny Egiptianina no nahatongavany loza voalohany fa ny zanak'Israely vokatry ny nataony nahatonga ny loza niatra taminy ka ny tanan'ny Egiptianina mihitsy no niasan'Andriamanitra mba tonga fampahoriana ho an'ny zanak'Israely atonga azy ireo hitodika amin'Andriamanitra ary dia ho natrehan'izany rehetrarehetra izany nahatonga ny zanak'Israely nitodika tamin'Andriamanitra ka nangataka ny famonjena avy amin'Andriamanitra 300 taona taty aoriana vao nahatsiaro hiverina amin'Andriamanitra torak'izany keo amin'izao vanim-potoana izao tia izao tontolo izao tia no Egipta lehibe ary misy ny zanak'Israely tsy andehantsika namary tena hoe angaran'Andriamanitra ty firenena malagasy ity fa azo lazaina fa tsy afa-miala amin'izao tontolo izao ny firenena malagasy kanefa fantatritsika fa ty Madagasikara ty dia firenena iangaran'Andriamanitra manokana firenena tahian'Andriamanitra firenena arovan'Andriamanitra ninninona toe-javatra mitranga satria firenena tena mivavaka na tsy mitovy ary an'Andriamanitra ivavahan'ny malagasy zavatra hitan'Andriamanitra dia mitady hery anankiray anteherana ty firenena malagasy ity mba hitondra famonjena ho azy ary zay toe-panahy zay mahatonga an'Andriamanitra mandrotsaka ny fitahiny manokana ho an'ity firenena malagasy ity dia tahaka ny zavatra mitranga tao amin'ny tany Egipta na izany na tsy zany aza nefa dia Andriamanitra mahita hoe tsy araka ny tokony ho izy ny fomba anompoan'ny olona an'Andriamanitra fa misy zavatra mivaonao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary na dia kristianina zao ary na dia mpivavaka zao aza dia tazan'Andriamanitra fa mbola mitoetra ao anatin'ny faratsiana marina fa mitranga amin'izao tontolo izao ny aretina tsy afa-bela amin'izany malagasy zavatra manaitra nefa tena kikiky vokatry ny fahoriana fahafatesana fandringanana re manerina ny firenena rehetra feto Madagasikara mbola angaran'Andriamanitra manokana na dia tafiditra ary ny valana aretina mbola misy ny fitahian'Andriamanitra tsy mbola misy ny maty kanefa dia avelan'Andriamanitra hitranga mba hampitodika ny olona amin'Andriamanitra ka andraisan'ny fanapahan-kevitra an'olo-tena tanteraka ho azy tao amin'izany tany Egipta izany mafy ny zavatra nanjoany zanak'Israely fa rehefa mivavaka tamin'Andriamanitra izy na marivavaka Andriamanitra ary niteny hidina izao ozy fa efa hitako ny fahorian'ny oloko hidina hamonjy ny zanak'Israely ary tokoa atsika koa na fiangonan'izany indrindra ho atsika tao Madagasikara tena mity ny Jehova amin'izao andro pasika zao amin'izao 14 volana isan'izao midina hamonjy zay rehetra tena mitaraina aminy tahaka ny zanak'Israely hoe vonjeo zay fa miatra aminay ny loza
ny fomba namonjen'andriamanitra ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany, nahatonga loza tsy roa amantany teo amin'ny tany Egipta Andriamanitra. Ary zay loza zay keo miasa tamin'ny Egyptianina zay nanao atsirambina an'Andriamanitra, tsy nino an'Andriamanitra, nanevateva sy nanesoeso ny olona zay mivavaka tamin'izany vanim-potoana zany fizakoany Andriamanitra zay ivavahanareo, de sy namela ny zanak'Israely andeha hanampo an'i Jehova. Tezitra Jehova kanefa tsy nanaisotra ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta, fa navelany Jehova ho hitany zanak'Israely loza maro isan-karazany, ary nisy loza folo tamin'izany ao amin'ny tantaran'ny Exodosy, niatra tamin'ny fireneny Egipta, vavolombelona zany ny zanak'Israely, ary nitaintaina manoloana ny ozona, manoloana ny fahoriana, manoloana ny aretina ny anjato tamin'ny Egyptianina tamin'izany, ary natahotra mihitsy hoe sao de hiatra amin'ny zanak'Israely zany loza zany. Inona ny zavatra nitranga? Tsy mbola voavonjy ny zanak'Israely, fa vao mainka nanamafo Farao, tsy navelany nandeha ny zanak'Israely hanompo an'i Jehova, vao mainka nampitombony ny fampahoriana, ny asa terovozana nanjo ny zanak'Israely, zay niteraka fimonomononana ihany koa teo anatrehan'ny zanak'Israely. Tsy nanaiky ny drafitra napetrak'Andriamanitra, toromarika napetrak'Andriamanitra, de nitombo ihany ny fahoriana, zany hoe tsy afa-be ela tamin'ny loza ny zanak'Israely, ary zay loza niatra tamin'izay navelan'Andriamanitra hitranga mba tonga azy ho tafatodika tanteraka amin'Andriamanitra, ka hitaraina ny eo anatrehan'Andriamanitra, ampanetra tena azy ka naiky ny fiapetra rehetra nomena. Farany tonga ny loza fahafolo, ary ny Paska voalohany tamin'izany vanim-potoana zany de Paska tsy tao anatin'ny fifaliana, fa Paska tao anatin'ny fitaintainana, satria tena mpinamana tamin'ny Egyptianina na dia zany aza ny zanak'Israely. Nisy sakay zany tao, nisy ary nanambady Egyptianina mihitsy, fa tonga ny baiko, ary ny Paska voalohany zay nitandremana tamin'izany vanim-potoana zany mitondra mitovy am'izay zavatra mitranga am'izao vanim-potoana zao. Tena Paska mitandremana tao anatin'ny confinement total. Taiza teo amin'ny tantaran'ny Madagasikara mbola nisy hoe tena mikatona daholo ny fiangonana rehetra, malahelo amin'ireny kristianina, indrindra am'izao vanim-potoana ny Paska zao, tsy afaka miombambavaka any am-piangonana, fa mijanona any an-tokantrano, fa raha mahatakatra zavatra lalina de vao mainka mifaly ny kristianina, satria miverina tanteraka ho amin'ny laoniny, asaina mihiboka ho tokantrano, asaina mijanona ho tokantrano. Vokatra ty loza mitranga ty de tahaka an'izay zavatra mitranga tamin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany, satria raha vao miresaka ny Paska de tsy arak'le inon'ny olona hoe fankalazana ny fitsanganan'i Kristy, fa fahatserovana ny manodidina ny antony nahafatesany Jesosy Kristy. Ary ao anatin'izany loza tsy roa amantany nanjoany tany Egipta, zay nahatonga ny confinement total tamin'izany vanim-potoana zany, zay iainantsika amin'izao vanim-potoana zao, mamerina ho amin'ny laoniny Andriamanitra, mba tonga ny olona hitodika amin'ny tenany, iondriky indray mandeha ao anatin'ny soratra masina, akatoa ny fahamarinana ny teny soratra masina, mba hisaintsaina indrindra isika mpitondra fivavahana, isika kristianina. Ny Paska anie fa 14 volana nisaniny, mibaiko nomeny Jehova, tsy misy andro akoatran'io, ary Jehova teo anatrehan'izany zavatra zany de mamonjy izy, kanefa tsy antery nandraisantsika n'izany fahamarinana zany, fa safidy tahaka ny nanjony zanak'Israely sy ny Egyptianina tamin'izany vanim-potoana zany, ka nanaiky ny tenin'Andriamanitra. Ozy lazay ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, ary any amin'ny Salamo any Jehova de miteny, zay nolazay ny molotro tsy misy ovako, ka raha nametraka an'io andro Paska io Jehova zay nasainy tandremana amin'ny taranaka faramandimby, tsy mampiova an'izay fotoan'izay. Ary zay no anentanana antsika hoe verena amin'Andriamanitra, ary avela mihitsy tsika, tsy vavaka ny am-piangonana, fa andiny tena ao an-tokantrano hoe manahoana ny fomba fankatoavako an'ity tenin'Andriamanitra ty, fa sao de nohony ny ataontsika kristianina manolakolaka nyity tenin'Andriamanitra ty, mahatonga an'izao loza zao miatra, kanefa mitsoka ny trompetr'Andriamanitra,
mampandiny tena ny tsiraray azy fa raha tapakevitra isika tena iverina amin'ny marina indrindra ao anatin'ny ty paska lehibe zay paska fanavotany ity manandrama amin'ity androany ity mitodika amin'Andriamanitra mitaraina miray fo miray saina ao anatin'ny fifadikanana miombom-bavaka hivavaka ao an'ity firenena malagasy ity fa ny azo antoka tena paska fanavotany ity anavitra ny firenena malagasy io Andriamanitra io marina fa na de eo aran'ny fitoriana ny filazantsara ny famarina tsy ny olon-drehetra ngenao anaiky an'izany fa ho anao zay tonga saina ao an-trano tokana vavaha amin'Andriamanitra fa mamaly vavaka io Andriamanitra io rizany mahita noho ny aminao noho ny amiko noho ny amintsika zay manana fanetretena anaisotra ny lasitra fototra ny ainatsika hatramin'izay ka vonona ka tony tenin'Andriamanitra amonjy an'ity Madagasikara ity io Andriamanitra io tamin'izany vanim-potoana zany nisy ny baiko nomena araka ny teneniko hoe tena miaina ny apahany zavatra miainany zanak'Israely tamin'izany tsika fa loza tsy voa matany angeny tao amin'ny tany Egypte tahaka an'ity zavatra mitranga n'ity zao tontolo zao ty loza tsy mbola nisy toy izany mahatratra ny firenena rehetra kanefa ao anatin'izay vanim-potoana ny paska zay zavatra roa ihany keo nefa ny zavatra tsy maintsy hitranga araka ny voasoratra ao amin'ny Exodosy toko 12 de ny 12 ka hatramin'ny 14 tiako mba ho raisitsika tena mpanetretena satria tenin'i Jehova zany fa tsy teniko inona nataon'i Jehova amin'ny andro paska fandeha maka ny tany Egypta amin'izany alina zany aho izy ka mono matoa rehetra eo amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny Andriamanitry ny Egyptianina de ho tsaraiko avokoa zao no Jehova vanim-potoana anankiray voalohany indrindra ny paska anehoan'Andriamanitra ny voninahiny ahatonga ny olona iaiky tanteraka fa tsy misy afa-tsy Jehova no afaka mamonjy fa ny Andriamanitra akoatran'i Jehova tsy mitondra famonjena kanefa na isy ara ny famonjena hiatra na eto amin'ny firenena na eto amin'ity zao tontolo zao ity tsy noho ny amin'ny Andriamanitra zay ivavahan'ny olona fa noho ny amin'ny Jehova Andriamanitra io sy noho ny amin'ny olom-bitsy zay tapa-kevitra tena hivavaka marina amin'Andriamanitra fandringanana etsy an-daniny ohatrany mampatahotra kanefa mitoyany misy ny tombo-kase apetrak'Andriamanitra de le raha famantarana namono ny zanak'ondry tsy misy kilema tamin'izany vanim-potoana zany ary ny raha tetina mitatom-baravarana sy ny tolam-baravarana de ozy Jehova hoe ary ny raha ozy de famantarana ho anareo eo amin'ny trano zay itoeranareo raha mahita ny raha ozy de andalo anareo ka tsisy loza andringanana anareo raha mamelona ny tany Egypta zay le mahatonga atsika hiteny hoe tao anatin'ny fibohana tanteraka ny baiky nomen'Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana zany paska notandremana isa tokantrano ary nanaiky ny fihepetra napetrak'Andriamanitra mba tsy hatonga ny loza hiatra amin'ny olona raha mahita ny raha ozy Jehova Andriamanitra de andalo anareo hidina izy ka tsisy loza andringanana anareo ary matoko sy minotsika vo tanterahan'Andriamanitra eto Madagasikara izany noho ny amin'ny olona zay tapa-kevitra tena hivavaka sy hiverina amin'Andriamanitra hitalao amin'Andriamanitra indrindra amin'ity andro paska 14 ny volana Nisana ity fa ny zavatra manaitra nefa de ity ary famarinana tsy azo laviny tahaka ny coronavirus mino an'io ngeny olona matoky an'io ngeny olona fa loza mananontanyna fa misy ny fanavota satria ny fisiany loza no mahatonga an'Andriamanitra nameny paska mba hitondra fanavotana sy famonjena idinan'Andriamanitra ary nametrahany sepetra rehetrarehetra mba hankatoavin'ny olona andraisany ny fanavotana de ny 14 io ny famarinana tenen'i Jehova fa raha mitodika amintsika kristianina firenio manaiky an'io famarinana io isika firy amintsika kristianina no manaiky an'io zavatra io hoe ny tenin'i Jehova nge tsy miovy fa 14 ny volana Nisana no andro fanavotana io no paska firy amintsika manana fanetretena anaiky an'izany famarinana zany ny 14 ary zany andro zany ozy de ho fahatserovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravona ho an'i Jehova hatramin'ny taranaka reo faramandimbo no hitandremanareo izany ho andro firavoravona o lalàna mandrakizay zay ny baikon'i Jehova tsy lalàna nipetraka tamin'izany vanim-potoana zany fa lalàna napetraka ho an'ny taranaka faramandimby ary lalàna
maharitra mandrakizay ary zay nanaovana antso tsy fitiavatena akory tsy fanahy indraindrany atoko mpivavahana fa miamonjen'andriamanitra atsika isam-batan'olona satria andriamanitra tokana ny vavahantsika andriamanitra tsy mivadidela ny andriamanitra tsika andriamanitra tsy miova ny andriamanitra tsika ka rehefa nyteny izy de marina ny zavatra teneny andriamanitra tsy mety diso ka ndeha hiteny izy ankatana tamin'ny testamenta taloha no fa 7 volana nisanina fa am'izao vanim-potoana zao diskely indray ary zanak'olombelona fa ovana io pasika io ny andriamanitra tsika tsy andriamanitra mivadidely ary tsika tsy mivavaka amin'ny andriamanitra mivadidely zany fa andriamanitra mamerina atsika ho am'laony ka raha tia tsika no andray ny fanavotana avy amin'andriamanitra tandremo rere olona tia pasika fanavotana omen'andriamanitra ty ao anatin'ny confinement total ao anatin'ny fiboana ary zany ny zavatra sy ho an'andriamanitra tsy takona fenina ny toe-javatra misy eo nevon'ny firenena mametraka ny fipetra rehetrarehetra fa naharanofo ary zany efitra avy amin'andriamanitra hoe mijanona ao atokantrano rere olona mba hitandrematsika tsy ho azo ny fahavalo tsy ho azo ny aretina fa misehatra ra-panahy vavan'andriamanitra miteny ampitondra fanjakana zany mba handraisany tsiraray afika tsy ananany tsiraray toetra monimonina hifanometsiny fa ao anatin'ny firaisampo sy ny firaisan-tsaina ao anatin'izany mihitsy ny tokony iarahantsika mivavaka amin'andriamanitra mba ho pasika tena fanavotana ty pasika androany ty anomboan'andriamanitra anehoan'ny voninany eto amin'ity firenena malagasy ity amin'ny isam-batan'olona tsiraray avy amin'ny tokantrano tsiraray avy rehefa tena jerevan'izay pasika zay tena napatahotra nge tamin'izany vanim-potoana zany rehefa tena niandry ny vanim-potoana navotan'andriamanitra azy ny zanak'Israely inona ny zavatra misy manodidina ny exodosy toko faharoa-mbifolo ihany novakitsika zay raisitsika hatramin'ny 17 tapan'ny voalohany de niondrika ny olona ka mivavaka nanaiky ny fipetra niraisina avy amin'andriamanitra ary de nandeha ny zanak'Israely ozy ka nanao izany arak'izay nandidiny Jehovah ny Mosesy sy Arona no nataony tsy Jehovah no niteny mivantana tamin'ny zanak'Israely fa nanendry mpanompo izy ary matetika nefa manohatra n'ireo olona notendrenan'andriamanitra io ny olona na ny zanak'Israely renge tena nanohatra ny Mosesy sy Arona fa rehefa izy no voatendron'andriamanitra nomen'andriamanitra ny afatra mba hapita amin'ny zanak'Israely ny fipetra andraisana fanavotana de tsy maintsy ekeny zany satria tsy heviny fa hevitra avy amin'andriamanitra ary ny fanoherana an'izany de fanoherana n'andriamanitra mivantana ny 720 ary noho ny mamakinalina tamin'ny andro pasika zany Jehovah namon'ny lamato rehetra tany amin'ny tany Egipta ozy hatramin'ny lamatoan'ny Farao zay mipetraka teo ambony seza fiandrianana ka hatramin'ny lamatoan'ny Babo zay tao amin'ny tranomaizina mba am'izay voalohateraky ny biby fiompy rehetra zany hoe rehefa tonga io vanim-potoana io midiny Jehovah ary nandringana mihitsy ary io tsy sisy misy akijery na olona ambony na olona ambany na mpitondra fanjakana na manamboninahitra na manambola na olona everina fa tena ao anatin'ny fahantrana fa rehefa tsy manaiky ny toromarik'Andriamanitra de tratry ny loza avokoa ary zany ny zavatra mitranga tamin'izany vanim-potoana zany ary reto olona reto de tsy nino ary mety hitranga amitsika ihany koa zany rehefa tsy ankatoatsika ka handray ny fanapahan-kevitra iverina amin'Andriamanitra angina hitokamonina ao anatin'ny efitranotsika fa tsy andeha tena andany hery amin'ny fifanaratsiana sy ny fifanenjehana eto amin'ity firenena ity zay vao mainka ampitombo ny loza miatra amitsika ary ny rarabe de ampitombo ny loza ho atsika zay monimonina ngezany rehetrarehetra zany fa leo manginy mian'ny feon'Andriamanitra ny 170 ary ny forambola alina Farao ozy de izy sy ny mpanompony rehetra ary ny Egiptianina rehetra fa nisy vidradradradrana mafy tany Egipta satria tsy nisy trano zay tsy nahafatesana Egipta ozy sika tandindonyity zao tontolo zao ity ary le tsy nisy trano zay tsy nahafatesana zany hoe tsy nisy firenena zay tsy nandalo tamin'izany fahoriana zany fa fandringanana fahafatesana meopapana mitondra fahoriana ao anatin'ny firenena rehetra reny ny zanak'Israely zany na mpitaintaina ny zanak'Israely zany na mpivarahotsana ny zanak'Israely zany ka vao mainka natonga azy tena nitandrina ny tenin'Andriamanitra
de tahaka an'izao am'vanim-potoana zao retsika malagasy retsika fiangonana ny fahafatesana miapatrapatra manerana an'izao tontolo zao fa mitondra inona ao atsika zany rehetrarehetra zany mitondra fiverenana ao amin'andriamanitra ve atsapatsika an'izany hoe nomen'andriamanitra paska mba hitondra fanavotana ke isika am'izao vanim-potoana zao hoe am'ty alahabe fa 8 volana avrily ty zay araky ny nambarako hoe teny fa 14 volana anisan'ny katona daholo ny fiangonana miaina ny zavatra mitranga tamin'ny ny zavatra nyseho tany amin'ny tany Egypte isika loza tsy roa aman-tany miteraka fahafatesana fidradradrarana na mpivarahontsana na de ny olona mipetraka tao amin'ny tokantrano azy hoe raha mba ty amiko no atrarany zany zavatra zany inona nataoko fa saingy mamindra fona Andriamanitra satria tsika no zanak'Israely ty firenena malagasy ty firenena voafidin'Andriamanitra any amin'ny voninahiny tia no tonga ao anatin'ny fibebahana tanteraka mba ho fianarana ho an'izao tontolo zao ny fanavotana zay tanterahan'Andriamanitra noho izany tsy tokony ataotsika tsy rambiny manao an'izay pasika zay tamin'ny andron'i Jesosy Kristy tamin'ny andron'i Jesosy Kristy eken'ny mpitondra fivavahana eken'ny kristianina rehetra fa ny vanim-potoana nahafatesan'i Jesosy Kristy fa 14 volana nisanina koa zay ny ankalazantsika ny pasika am'izao fa 14 volana nisanina zao azafady tompo inona ny zavatra nitranga posy Paoly apôstôly any amin'ny Korintianina voalohany toko 9 ny 17 esorina masirasira ela ozy mba hovongana vaovao ianareo arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo fa vaovon'ny Kristy pasika ho atsika zay ny famarinany soratra masina Kristy maty mitondra famonjena ho an'izao tontolo zao zay ny pasika fa tsy ny fitsanganany ary any amin'ny Korintianina voalohany toko 12 azo satria ny pasika zay tany amin'ny testamenta taloha finanana ny nofony zanak'ondry fanatadiavana ny rano to lambaravara sy ny tatombaravara finanana mofo tsy misy masirasira ary manaiky an'izany tsika fandraisana fanasan'ny tompo izany kanefa ny baiky nomen'Andriamanitra ny amin'ny Korintianina voalohany tamin'ny alalan'ny Paoly apôstôly toko 12 ny 19 fa naoviana ianareo no mihina ny tony mofo tony sy misotro amin'ny kapoaka oatra ny tehiteny Paoly apôstôly fa naroviana ianareo no mitandrina ny pasika de manambara ny fahafatesan'ny Kristy fahafatesan'ny tompo izy mandra-piaviny zany hoe manambara ny fahatserovana ny fahafatesan'ny Kristy tsy ny fahatserovana ny fitsanganany akory mitondra famonjena ho atsika fa ny fisaintsainantsika hoe ny tsy manatsy mato ahy manahoana ny fandraisako an'izay famonjena zay tena tafalatsaka lalina ao anatin'ny foko ve fa raha tafalatsaka lalina ao anatin'ny foko zay rehefa tonga ny vanim-potoana tsy maintsy alako ety de tahaka an' Jesosy zay nitsangana tamin'ny maty de zany koa mitondra an'izay rehetra mino azy tsy maintsy atsangana ho velona ary fanavotana zany tamin'ny andron'i Jesosy Kristy mety maro ny ilaza aiza zay loza tsy voa aman-tany mitranga tamin'ilay pasika fa 14 volana nisanina tamin'ny vanim-potoana nahafatesan'i Jesosy Kristy tena tsy nisy tokoa ny loza raha ny fijery azy amin'ny akapobeany fa miaina tao anatin'ny ampopony ny akamaroan'ny olona ary ny tena loza tamin'izany mahatonga atsika ny resaka hoe ny loza mitranga nge voalohany indrindra noho ny zanak'Israely no mahatonga ny loza noho ny amin'ny kristianina no mahatonga ny loza satria tsy miverina ho amin'ny famarinany tenin'Andriamanitra fa inona no natonga ny fahafatesan'ny Kristy tsy ny miaramila romanina tsy ny firenena romanina tamin'izany vanim-potoana zany tsy ny firenena jentilisa no nitady hamonan'i Jesosy Kristy fa ny Jiosy mitondra fivavahana ny mpivavaka tamin'izany vanim-potoana zany ary mampieritreritra zany fa io miverina io izy ankehitriny avy amin'ny mpitondra fivavahana avy amintsika kristianina tsy miazona ny marina mahatonga ny ozona rehetrarehetra fa raha isika ny tonga ny firaisapo ka tena tapa-kevitra hiverina marina ao amin'ny famarinany tenin'Andriamanitra mamonjy Andriamanitra manafaka Andriamanitra afaka maneho fandagana Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana zany ny mpivavaka tamin'izany nanome fony vahoaka rehetra mba hiantsoantso hoe omboy amin'ny hazo fijaliany Jesosy Kristy marina fa tsy nisy ny loza
tany amin'ny exodosy midiny jehova andringana zay rehetra mety atao hoe mato rehetra, zany hoe ny zavatra nanankinany olona ny fony sy ny fanahany naringany jehova zany. Fahafatesana trano ny biby fiompy tsy misy fitahiny ringana tanteraka mihitsy taty am' jesosy kristy. Marina fa tsy misy ny loza fa inona ny nataon'i jesosy kristy teo amin'ny azo fijaliana. Olona nanota daholo angereo hoe ary mipivavaka mihitsy ny tomponatoka amin'ny fahafatesan'i jesosy kristy ary zasy ianao am'izao vanim-potoana zao mba firy amitsika ny tena sa hibabika eo anatrehan'andriamanitra hoe ay ve za andriamanitra tomponatoka tamin'ny hafatesan'i kristy teo amin'ny azo fijaliana kanefa tsy manome tsiny ahy izy fa vo maika namelany eloka niatra tamin'i jesosy kristy ny loza. Izy no matoa an'andriamanitra ary le voateny tary amin'ny exodosy hoe tonga andriamanitra nidina andringana ny matoa rehetra tao amin'ny tany Egypta mba ho fantatry ny olona jehova n'andriamanitra. Raha nijery an' jesosy teo amin'ny azo fijaliana io andriamanitra io tsy jesosy lay tsy nanota, tsy jesosy lay zanak'andriamanitra, tsy jesosy lay tsy nanan-tsiny, tsy jesosy lay manam-pitiavana no hitany teo amin'ny azo fijaliana, fa ny zavatra hitany teo amin'ny azo fijaliana de zasy ianao tena ao anatin'ny fandavana, ao anatin'ny fikirizana, mampiasa ny saitsika, ny fahaizantsika, ny fahendren'olombelona oentina nazavantsika n'ity tenin'andriamanitra ity kanefa mivoana tsy araka ny sitrapon'andriamanitra. Zay no hitan'andriamanitra teo am' jesosy kristy ka raha tokony ho tonga am'ty zao tontolo zao ty ny fandringanana sy ny loza, jesosy kristy no mitondra izany tamin'ny vanim-potoan'io satria raha ny marina ao anatin'ny soratra masina mipasika ny faefatra amby folo ny volana anisanina io ny vanim-potoana voatendrin'andriamanitra andringanana n'ity zao tontolo zao ty tamin'ny andron'i jesosy kristy. Fa saingy soa ihany fa teo jesosy totona tao am' jesosy ny loza afaka ny zanak'olombelona rehetra satria ny natongavan' jesosy de tonga izy amonjy an'izao tontolo zao ka na de tena namona azy ary zao tontolo zao ny famindram-pon'i jesosy no natonga zao tontolo zao mbola velona mandrak'angehitriny, na de tena minimanda ny famarinany tenin'andriamanitra ary sika efa nanao sorona ho atsika io jesosy io nohony amin'ny olombitsy zay tapa-kevitra niverina marina amin'andriamanitra amindra fo am'ty firenena malagasy ty io andriamanitra io nohony am' jesosy kristy tam ny foa mampanahitsika mba hitodika tanteraka am' jesosy ao anatin'izao fiboany zao tsy andeka andeha akatsy andeha akaro andany hery amy fifosana, andany hery any amy fifanomezantsiny, andany hery any amy fifampitsarana fa ny natongavan' jesosy tsy amy fiangonanao ange, tsy amy fiangonan'ny mihafa ange, tsy amin'ny olona voafaritra manokana ange fa ho an'izao tontolo zao mihitsy ny antony nahafatesana ho asy ianao tafiditra ao anatin'izany fa ny zavatra andrasan'i jesosy amitsika manaiky ny fepetra napetrak'andriamanitra tamitsika ve isika mba hisin'ny fanavotana avy amin'andriamanitra. Inona ny tokony atao? Ny tokony ataotsika manaiky ny tenin'i jesosy Mateo 5 no amitianatsika azy lalan'ny fiboany izy io Mateo 5 de 5 de jesosy no miteny an'izao hoe fa ianao kosa ozy raha mivavaka midiro ao amin'ny efitranonao ka rehefa vo irindrinao ny varavaranao de mivavaha ny rainao zay ao mangingina ary ny rainao zay mahita ao mangingina mamaly anao. Mampitodika atsika amy tenatsika io andriamanitra io vanim-potoana pasika voalohany zao tandrematsika zao katona daholo ny fiangonana pasika tandremana isa-tokantrano ao anatin'ny faefatra amby folo ny volana anisan'ny diratsika ao anatin'ny fifadikanina hitarainatsika manoloana ny loza zay rehatsika manodidina mba tsy ho tonga amitsika zany rehetrarehetra zany mba hidiran'andriamanitra tsehatra ka hamonjy zao firenena malagasy zao ary matoky sy mino isika fa hafa ny tantanan'andriamanitra nyity firenena malagasy ity kanefa na izany na tsy zany na vita raha ny famonjena mety maro angen'ny olona tsy rarahany zany ary zay ny mahatonga an' Jehova hiteny hoe zavatra nakaroany zavatra tsy maintsy hitranga ao anatin'ny pasika fandringanana voalohany indrindra ho an'izay tsy mino fa famonjena ho an'izay mino mba hoaniko ho aminao ho amitsika rehetra no aminjen'andriamanitra nyty firenena malagasy ity mijanona ao an-trano mivavaha my andriamanitra mibo aza mandehandeha fa mitaraina
amin'andriamanitra nyty androanyty fa loza efa tafiditra kanefa tsy misakana ny fiarovan'andriamanitra tsy hiasaka na inona na inona ezaka ataotsika raha tsisika mimembom-bavaka mitaraina amin'andriamanitra manome olona marary rehetra any amin'ny hopitaly hoan'ireo mpitsabo reo hoan'ny filoham-pirenena hoan'ny mpitondra fanjakana hoan'ny vahoaka rehetra mipetraka eo amin'ny toeran'izy ireo tsika ary mangataka fifonana taka an' jesosy kristy teo amin'ny hazo fijalena mitondra ny fahotantsika rehetra mitondra ny fahalenentsika rehetrarehetra mitaraina ho atsika angesy teo anatrehan'andriamanitra raha eo mamela ny elo mosy fa tsy fatan'izay ataona mba tsy anome tsinona izanizy isika fa nizaniza mbola hitoy amin'ny fimonomononana sy ny fahamezatsiny hazo azy ny azy fa ianao kosa raha tonga saina ianao atsahary manomboko zao aoka andina aoka hitokana ianao mivavaka amin'andriamanitra satria n'izay ny zavatra takian'andriamanitra amintsika fa io andriamanitra tsy hita maso io mahita mivavaka nympololotra ao am-potsika tsiraray avy eo ary mamaly atsika izy noho izany tena fitarainantsika fanorova tenatsika ho an'andriamanitra zany ka mba ho pasika tena fanavotana ho atsika isambatan'olona pasika tena fanavotana ho an'ny ankohonatsika pasika tena fanavotana ho an'ny fiangonana rehetra tsy akanavaka zay tapa-kevitra iverina ho amin'andriamanitra pasika fanavotana ho an'ity firenena malagasy ity pasika fanavotana ho tanteran'andriamanitra ny ty pasika fa 4 volana nisaniny 24 ity de mba hiara-paly ho tafavoaka velona ao amin'ny tany Egypte tsika rehetrarehetra ao anatin'ny famondrampon'andriamanitra lehibe atoko sy mino any fa isika rehetra andatsaka-po zany teny zany araky ny teniny jesosy kristy afatra miverimberina ao anatin'ny boky amin'ny apokalipsy ho amin'ny fiangonana rehetra hoe zay manatsofina ozy aoka izy iaino zay lazainy fana fiangonana tena famonjena ho atsika fanavotana ho atsika zao teny fampahirezana zao fanavotana ho amin'ny Madagasikara mima na inona na inona firekevitra ananatsika fireana ara-politika fireana ara-pivavahana io tsy mijery sarangan'olon'andriamanitra na ambony na ambany fa naiza naiza toerana misy anao miala amin'ny satroboninahitra ao miala eo amin'ny seza fiandriananao miala eo amin'ny foto-kevitra diso anananao manetretena eo anatrehan'andriamanitra na izy tsika na izy na tompon'andraikitra ra-panjakana na hoe verina fa mpiray firenena na isika tompon'andraikitra ra-pivavahana tsy ho faly fotsiny eny ambony pilipitra no andeha anome baiky ny vaoaka an'andriamanitra fa isika tsy raray avy reo hitan'andriamanitra isika tena tsika ve manaisotra miakanjo-piandrianatsika ka manaiky tena hibadika eo anatrehan'andriamanitra na mpitondra fivavahana ary avy amintsika nge mahatonga ny loza miatra ifona eo anatrehan'andriamanitra fa raha ny tsiraray avy zay mipetraka eo mitoerana ambony manaisotra ny akanjom-boninahiny ao anatin'ny fifadikanana sy ny fivavahana hiditra tsehitr'andriamanitra mamonjy andriamanitra anafaka andriamanitra am'izay vanim-potoana zay tsika no afaka hiteny ihika fa pasika fandresenao atsika ty pasika fa 4 volana nisanina fa 9 volana avril 24 ity ary de ny masotsika anao hita fa hiditra tsehitr'andriamanitra aneo ny fahagagana aneo ny famantarana rehetra fa mariny eo andriamanitra io fa rehefa mamonjy izy fitiavany mamonjeny fa tsy ny fahatsaratsika na fahamarinatsika fa noho ny alehibe ny famondrampony voninahitra ho an'andriamanitra rery any a hivavaksika Jehovah Andriamanitra raha io misaotra no miteninao mamerina anay ho amin'ny laoniny ankehitriny de miandrika eo anatrehanao izay matsiaro menatra sy mangahiay indrindra izay kristianina mety tanteraka raha niteninao fa avy amin'ny zanak'Israely no mahatonga ny loza avy amin'ny mpitondra fivavahana no mahatonga ny loza avy aminay sambatan'olona kristianina no mahatonga ny loza fa matetika zay tsy matsiaro tena fa avy aminay zany fa ilika amin'ny famandrakariva loza zay miatra ary zany rehetrarehetra zany vokatry ny fiodinanay mahatonga ny loza miatra amin'ny manodidina anay mifony zay Andriamanitra raha n'ity androany ity fa na ianao hiasa tanteraka ao anatin'ny vahoakanao mba iray fo iray saina iondrika eo anatrehanao am'ty
paska lehibe fanavotany ty samy tondram-bavaka ny firenena tompo mba isy ny fanavotana aneonao famarina ny teninao fandriamanitra tsy mandangy anao tondram-bavaka manao tan'izay tompo reo maharary rehetra mbo fanavotanao azy ty pasika ty hitondra fanasitrananao azy tondram-bavaka ny mpitsabo rehetrarehetra sy ny mpiara-miasa amin'ny tompo sandrona mahery mba omba ny tanan'izy ireo mba hitondra fahasoavana ho an'ny olona tsaboana rehetra mitondram-bavaka firenena malagasy ny filohandry rajoelona sy ny mpiara-miasa aminy amindra fo aminy ianao tompo mba hiazona ny famarinana mandrakariva izy ka na dia ao ara-miezaka rehetra tanterahana dia atoko tanteraka anao eo amin'izay zavatra rehetra atao fa tsy misy afa-tsy ianao no mamonjy ary mba ho pasika ho an'ity Madagasikara ity ty pasika ty tena hitondra fanavotana tanteraka vavaka ho an'ny olon-drehetra izay tompo iza mijery zay rehetra mety ho faratsy zay mety ho fimonomononana mamindra fo tompo ao ary mino aho fa mizao rasy fotoana zao dia maro ny olonao zay tseny fanahinao mitaraina ampisatsy tononona mitaraina famonjena aminao nona amindreo mitarainindreo raha io tsy ho amindreo ihany mangatahanay fa mba hipaka amindrehetra mba mindra fo na marina na tsy marina ianao tompo tahaka ny teninao Jesosy Kristy tompo hoe ianao lay mampiposaka ny masoandro amin'ny marina sy ny tsy marina ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy dia mba zany zavatra zany no hitranga eto Madagasikara dia mba ho ataonao fitaovana hijoroana vavolombelona manerina n'izao tontolo izao fa firenena mivavaka ty firenena malagasy ity atoko sy mino izay fa hiditra antsehatra ianao hitondra vahaolana misaotra indrindra Jesosy io amen.